salama daolo androany isika dia ndondray raha horesana amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tezitra mafy tamin'ny jirama i Nicolas Rabemananjara. Fivorian'ny SADC any Zimbabwe tonga nanatrika an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoham-pirenena malagasy. Hamboarina ny hôtely 5 étoiles Enivato izay simba araky ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina hatrany. Amin'izao fotoana izao dia maro ny mahatadidy an'ilay velirano ho fampiakarana 400 mégawatt ny famokarana herinaratra ho an'i Madagasikara izay nolazain'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Aiza ho aiza izany amin'izao ankatoko ny délestage lava izao hoy ny mpanara-baovao. Ary ny amaranantsika azy vaovao malaza any ivelany any Super Coupe de l'UEFA izay lavon'ny Real de Madrid tamin'isa roa tsy misy ry zareo Atlanta ary nahafaty baolina tamin'izany ilay kintany baolina kitra frantsay izay milalao amin'ny Real de Madrid Kylian Mbappé. Ireo no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sesy tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avitrany tonga dia vavany ndawary. Tapaka 10 minitra mahery ny jiro tao amin'ny lapany antemiran-doholona nandritra ny fanoloran'ny Premier Ministre ny politika ankapobeny fanjakana na PMO PGE ny talata 13 Aogositra ary nahatezitra mafy ny filoha lefitry ny antemiran-doholona mo izany fahatapahan-jiro izany. Tsy afaka nanaraka an'io lanonana lehibe io ny vahoaka tsy nandray andraikitra nanolora izany ny jirama. Tokony mitady vahaolana amin'izay isika ho ity senatera sady filoha lefitry ny antemiran-doholona ity Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Mpanara-baovao maro indray no naneso sy tezitra tamin'ny filoha lefitry ny antemiran-doholona. Ny anareo aza 10 minitra kely fotsiny fa ny anay vahoaka kosa tsy ankijanona ny fahatapahan-jiro sy ny rano ho izy ireo. Taoriany teny mahery izay nataony sombavim-bahoaka Naivra Oldin ny fanakianan'ny ministra teo aloha Lalatindra Rakotondrazafy ary ny atezerany Nicolas Rabemananjara ity dia tsapa fa manomboka mampiakapeo ny mpomba ny fitondrana mahakasika ny tolotra aroson'ny orinasa jirama eto amintsika amin'izao fotoana izao. Anatra masy mivantana ny fampahafantarana moa ny Premier Ministre Ntsay Christian ny aiky ny tenany fa misy olana tokoa eo amin'ny fitantanany orinasa jirama amin'izao fotoana izao. Fivorian'ny SADC any Zimbabwe nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'iny omaly maraina iny tany Zimbabwe ny andiany faha-7 amin'ny fihaonana antampony ireo mpitondra fanjakana eo anivon'ny SADC. Mandray anjara amin'izany fihaonana izany avokoa moa ireo firenena miisa 12 eo anivon'izany vondrona izany. Ny fikarohana paikady mahomby ho fanavaozana ny lafiny industria amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia vaovao no tanjona kendrena amin'ity fihaonana ity. Ankoatra ny lalona mpanokafana dia handray anjara amin'ny fivoriana mikaton-trano ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina taorian'izay. Ijery totika kely isika tany amin'ny taona 2024 tsy azokena ny délestage ary ampina 400 mégawatt ny herinaratra vokarina eto Madagasikara hoy Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Velo rano no ataoko aminao revoaka malagasy fa ny tsy vita ny mpitondra rehetra tao anatin'ny 12 taona ho ataoko ao anatin'ny 5 taona. Ka izay indrindra ny mpametra-panontaniana ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao efa nitondra 5 taona Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ary mbola niampy 5 taona manaraka indray izy taoriana izay nalany azy fanondroany tamin'ity taona ity. 424 isika izao. Délestage maraina Antananarivo sy ny alina 40 mégawatt sisa ny herinaratra mivoaka avy ao Andekaleka raha tokony ho 20 mégawatt ary 9 mégawatt monja ny avy ao Mahitsy raha toaka tokony hoe 20 mégawatt. Nandroso ve isika amin'izany sa nihemotra raha araky ny velirano izay nampanantenan'ny filoham-pirenena tamin'izany 2024 no asiantsika jery-totika kely amin'izao 2024 izao. Aiza ho aiza ilay 400 mégawatt hanafoana ny délestage manerana ny nosy izay tena niandraindray ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy mandraky tiny androany. Any ivelany indray dia lalao baolina kitra Super Coupe de l'UEFA izay nifanandrinany
ekipan'ny Real de Madrid tamin'ny zareo Atlanta. Resin'ny Real de Madrid izay tamin'isa 2-0 ry zareo Atlanta izay ekipa avy any Italie nialy ny Alarobia 24 Aogositra nandritra ny Super Coupe de l'UEFA tao amin'ny kianja national Varsovie izay baolina roa matiny Valverde tamin'ny minitra faha 90 sy baolina matiny Kylian Mbappé tamin'ny minitra faha 80 ho an'ny Real de Madrid. Ity no amboara Super Coupe fahenina azon'ny Real Madrid ary amboara voalohany ho an'ny Kylian Mbappé izay mpilalao vaovao an'ny Real Madrid. Ity farany dia nilalao tamin'ny PSG tamin'ny taom-pilalaovana 13 4 ary voatonga nilalao ao amin'ny Real de Madrid moa izy tamin'ity taona ity. Ka maro sahady ny mpakafy baolina kitra amin'izao fotoana izao dia mitodika tanteraka any amin'ny ekipan'ny Real de Madrid ireto satria azo lazaina fa ekipa izay tena tsara fantina ary mbola ao anatin'ny heriny manontolo izany ekipan'ny Real de Madrid izany amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka fifaninanana haratsin-tarehy maneran-tany indray dia mbola norobahiny ilay lehilahy izay avy ao Zimbabwe ny amboara tamin'izany fifaninanana haratsin-tarehy izany. Efa indimy nahazo ny amboara foana ity ranamana ity izay antsoina hoe William Masvino tamin'ny fifaninanana lehilahy ratsy tarehy indrindra tany Zimbabwe. Marina moa fa $500 miampy omby vavy be ronono iray no loka azo tamin'izany. Midika izany fa ny zavatra rehetra na ny haratsiana izany na ny hamanjana dia azo ifaninanana avokoa ary ny haratsinao dia tsy natao andeha ambaniny hafa anao fa mahaiza mitrandraka an'izay mampiavaka anao amin'ny be sy ny maro zay fa mety ho lasa fidiram-bolanao izay. Porofo mitohaka amin'ny tendany moa izao ity ranamana avy ao Zimbabwe ity izay efa indimy be izao no nibata an'izay amboara eo amin'ny resaka fifaninanana haratsin-tarehy izay. Vola maro no azony nandritra izany raha toa ka $500 isaky ny mibata an'izany amboara izany miampy omby vavy be ronono dia ataovy kajikajy vitsivitsy ane dia efa nahangona vola maromaro izy tao anatin'izany amboara indimy izany. Eo amin'ny resaky ny aretina indray dia nandray fanapahan-kevitra sy fampahafantarana ny firenena maro ny tele generalin'ny OMS na Organisation Mondiale de la Santé mahakasika ny fianaky ny arety mifindra nendrandradrako na antsoiny maro amin'ny hoe monkeypox na mpox izay variole du singe. Saika taty amin'ny kontinanta afrikana no nahitana azy ity teo am-piandohana. Tamin'ny herinandro ity nefa dia nahitana an'izany tranga mpox voatily tany Suède, Eropa ary ahina hianaka amin'ny firenena Eoropeanina hafa ity aretina mifindra ity. Niakatra tanteraka ny fanaraha-maso ny mety ho fianaky ny tsimokaretina satria samy horohoro ny rehetra manoloana izany. Nisy avy hatrany ny fitiliana na fampibohana ny mpandeha avy tamin'ny firenena ahitana an'izany valinaretina izany. Marihina fa ny faneraserana sy fifandraisana aranofo no anisany mampifindra an'ity tsimokaretina ity. Ny fempotoana ahafahan'ity tsimokaretina monkeypox mitoetra amin'ny vatan'olombelona dia eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 120 andro. Matetika dia miala ho azy ilay aretina ao anatin'ny 2 na 4 herinandro aorian'ny fisehoan'izay. Ka noho izany dia mila mailo hatrany amin'izay arety mifindra mpox izay fa tena maharatsy hoditra ny voan'izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatobata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.